Troviana ary ahoana ny fiotazana ny zanany, ny prépup ary ny zezika azo avy amin'ny fiompiana BSF. Ho jerentsika eto ny fomba fiotazana azy. Voalohany, raha mando ny sakafo. Faharoa, ary raha maina kosa dia atao ahoana. Amin'izany dia mila isika tapaka bidon 3 na koveta lehibe ary koa sivana vy. Alaitsika ny sakafo, rarahana pomby na akofa mba hitroka ny hamandoana. Vita izay dia maka tapaka bidon ary asiana sivana vy eo amboniny. Araraka ny sakafo miaraka amin'ny bibikely rehetra. Tsy hazavana izy ireo ka milatsaka ho azy ao ambany. Ahoana kosa ary raha maina ny sakafo? Atao tanana avokoa ny fiotazana ny vokatra rehetra. Aorian'ny fiotazana na amin'ny sakafo mando na amin'ny sakafo maina dia atokana ho toy izao ireo vokatra azo: ny zanany, ny prépup ary ny zezika. Ao anatin'ny fiompiana BSF, ny zanany izay miloko fotsy, matavy ary be otrikaina dia afaka omena atao sakafon'ny biby fiompy toy ny akoho, ny trondro ary ny kisoa. Rehefa manomboka miha-mainty izy no atao hoe prépup izay atokana ho masom-biby hivadika lalitra.